gaga zany ampitson'iny misy ny teny fa ngahy ianao tsy manao rebobinazy. Rebobinazy ao naseho andreo anahy izy zaho ohatsy niresaka mombamomba an'izany tamin'ny zoky io fa izoky io mandainga za nefa nomen'olona tsiny be anao zany isaky ny misy manampy dia mirate foana ohatran'izay dia tsy marina zany zareo tena tsy marina sisykan'izany isoko monsieur Falmirina ny anarany zegny alefany anaty Facebook ao mbola anatiny anao eny zay miaraka amin'ny Seratono jiaby natreky aminay adalagnanao jiaby natreky aminay olaolanao jiaby natreky aminay faly magnano mbalatsakatsika jiaby zegny mpanaraka fandaharana anay eto amin'ny AFV manambahiny atsika niany tsy azovy zegny fa ifetra zegny le artisty le zaza mihira le tamin'ny lalagna zegny hitany mpanakanto Big MG zay nampiany regny narobe olo nagnampy izy teo de maro koa zegny vokatra mbala tiana aboaka koa amizao de nianty zegny atsika mikoragna zegny mombamomba izy magnano mbala tsara fetra. Salama tsara. Faly miarahaba atsika rehetrarehetra mpanaraka ny pazy AFVO. Aloha nagnazavana idirantsika laligny mombanao hoe iza zegny agnaran'ny fetra feno firy taogno ifetra de mipetsaka aiza ifetra? Ny anarako feno Andriamanga Todisoa fetra Niaina. Fetra 24 ans amin'ny volana ambony. Zay moa tena misy anay Manarosoa anaty hazo. I fetra zegny olo avy eto Antananarivo eto sa côtier? Ny mamako avy any Antsirabe. Avy Antsirabe fa dadanareo avy eto Antananarivo eto. Voalohany indrindra aloha tiako hazavana nanomboka tamin'izaho vao nanomboka nihira tamin'ny lalana reny. Nihira tamin'ny lalana fetra dia nisy nahita. Ny olona nahita voalohany lehilahy mpanao humoriste. Izy niresaka tamiko mba afaka mangala vidéo anao ve za okeo tsy manino dia efa nisy publication ny publier ny vidéo dia hitany zokibe anankiray mpanakanto zay. Niara-malala moa zegny ifetra nisy mpanakanto zokibe zay managna maizy azy eto amintsika eto na juskany ivelany i Big MG nangalanao nagnampy anao dia mbazavazehe zegny mombamomba an'izay. Tamin'ireny moa maro ny olona nangataka taminazy ny andray ahy hoe andray tanana ny mombamomba dia izy nefa tsy zay izy nanaiko hoe andray tanana anahy izy i tonton Big nefa avy eo tsy zay ny zavatra nisy fa za mipetraka tao Manarosoa foana tamin'ireny tsy mipetraka taminazy zany dia ohatran'ny hoe vao vita clip iny dia samy makamaka ho azy zany. Misy fotoana za miantso anazy mbola milalana za ndre tapahany telefôna dia ohatran'izay foana za rehefa miantso anazy mbola milalana dia avy eo ravarava ho azy teny le izy. Tegna nagnampy anao marigny ve izy sa hoe ino zegny tegna nandalo? Le izy aloha aminazy zany tsy dia hoe nisy fanampiana azoko taminazy fa raha fijeriko anazy zany dia karazarazana buzz le izy ny tena marina. Tsy dia nisy fanampiana be. Fa ohatran'ny hoe nividy telefôna na nagnampy? Tsy nividy telefôna fa juste lobaka fotsy, pataloha mainty dia volavola kely tsy miala enin'alina ohatran'izay. Ino amin'izay zegny nahatonga anao niala? Ia, za moa fahin'olo fa nanao resaka taloha dia nisy problème resaka telefôna zay dia nalatsiny tanaty Facebook tao za. Dia hitany zokovonjy moa le izy dia nitady anazy zokovonjy. Dia avy eo zokovonjy no niresahako hoe izao problème zokovonjy marary aho te hiala amin'ilay rôrô za fa tsy mety afaka. Dia izy moa niteny hoe afaka tsaboiko ianao izy teniny dia nahiditra hôpitaly za dia sitrana avy eo dia zay. Problème mahakasika telefôny ahoana zany?
Téléphone zany tsy araka le izy hoe 13 Pro Max zany fa téléphone tsotsotra le téléphone. Téléphone nalainao? Ia, tam'izay zaho le zany fa tena nananika be ny vatako lasa rehefa tsy ampy an'io za de tsy ma-contrôle intsony zay zavatra tokony ataoko. Ya, fa nifonako taminareo resadresa moa zany de nifonako taminazy. Tsy fananinao zany le izy fa azon'le raha zany. Ewa, Fa le ny olona zany fa manao io de rehefa tsy hisy anazy de lasa tsy tompony tenanao ianao, lasa tsy ma-contrôle ny zavatra tokony atao. de zoky vonjy zany no nagnampy anao no tsabo anao tam'le fa sitrana mihitsy zany anao am'izao. Afa tsy manao intsony za. Azoko fonjy nanampy anahy tamin'ny resaka fikarakaraina ny fahasalamako, nanohana anahy tamin'ny sakafo, trano, ohatran'izay. De inona koa zany nampijanona zoky vonjy tsy nagnano intsony koa taminao? Ilay zoko vonjy resaka fifamalinana no tonga amin'le resaka fotoana le nampifamaly anay, fotoana hoe anao mila tonga amin'ny Babasam amin'ny zao lera zao. Za nefa tamin'izay nisy zavatra nataoko taraiky tany za de tezitra izy tamin'izay. Izoko nefa ny mahafinaritra mbola tsy niteny ratsy anahy izy raha tsy tamin'izay andro raha izay. Tsy nifona ve anao na nisy excuse ohatra ny mba nataonao satria efa tsapanao izy tsara fanahy be? Ewa, efa nifona za fa isy problème maray zay moa zany izy gitara zay. Izy gitara zay nameny anahy. De gitara io koa rehefa tsy nifampiresaka elaela zay de navarotra gitara io. De marina zany, marina mantsy zany ny zavatra hoteneniko eto fa tsy asiako miafokafona. Ia. De na am'izao zay mifankahita ohatriny hoe mifankahita am'chevenas 67 hectares eo de mifampiresaka zay. Azoko vonjy zaho mbola te hipody hiara-hiasa aminao. Ampidiana gitara hozy teny de mipody fiaraha-miasantsika. Efa gitara zay fa tsy tafaverina akory. Fa inona zany ny antony namarotanao le gitara? Le gitara, rehefa le tsy niaraka intsony zay tamin'izany de mialapo tafanandrana tamiko an'le zavatra indray de zay nahatonga natafiverina tamin'le izy. De zany nahatonga anao le mbola nindesina tamin'ny dokotera le tamin'ny farany teo iny. De hazavana indray zany mombamombany amin'ny Monsieur René zay manana maha izy azy koa. Monsieur René Fulgence, le problème anay zany za taminazy tsisy problème fa le entourage nampiny anahy no misy fialonana, misy saina hafahafa zany fa nanomboka za niditra tamin'ny hôpitaly le nasiny anahy, nametrahany anahy, zandriny ihany. Efa nivoaka tamin'ny hôpitaly za de niara-nipetraka tamin-jareo. Nisy fahoriana de nody avy eo. Fa le problème tamin'ny le nanomboka le problème. Niera tamin'le zandriny Monsieur René tsy taty tamin'io fa tany Afrique du Sud. De niera tamin'le zandriny hoe mba andeha hiaraka amin'ny olo tiako. De arivariva zany tonga tamin'izay tsy haiko tamin'ny efatra sasany teo angambany. Nandondona tao an-trano za, nanomboka tamin'ny efatra sasany io tsisy namaza. Tsy vain-jareo zareo tao ambony tao henoko mihitsy hoe misy mandondona zany. Hoe ao va babanao hozy teny bandy anankiray niandrana tamin'ny hôpitaly zay. De hoe iza hozy teny le zandriny. De hoe fetra de ao ry zareo de mikorana mivanitinitika ao. Tsy nivoaka mihitsy. Teo amin'ny tamin'ny fitofito sasany teo mbola teo amin'ny varavarana foana nivoaka ry zareo de nindesy ny lakile. De niteny aho hoe mba meo anahy ny karapanondroko raha tsy omenareo lakile za fa sao de misy fisavahana amin'ny lalana andehanako eny de za nefa tsy hisy karapanondro de tsy nomeny karapanondroko io fa hoe ho aterina amin'ny mamanay ihany raha pitso maraina. De zay le zavatra. De za miala. De avy eo za miantso am'izao miantso tsy misy mandray. Fa le izy zany tsy fantanao le misy anazy na nandeha tany nagnazava ny zavatra tegna nisy marina tamin'le izy sa hoe ahoana? Le problème koa mantsy izy tonga de nandefa an'le publication iny hoe mitsoaka fetra, tsy ato amiko intsony fa hoe namonjy fahoriana. Zay zany tena nahasoake be anazy satria mbola teto izy tamin'ny fetin'ny 14e anniversaire ny ITTI zay mbola niaraka. Satria tamin'io ny andro nafaty an'le olona de niera taminazy hoe andeha hoany ny ampitson'io. Izy moa ny ampitson'io koa lasa nandeha Afrique du Sud. De
zay ny hitako hoe tena natezitra be anazy hoe namonjy fahoriana dia tsy niverina intsony satria Tsy izy fantany. lasa dia tsy haiko tapabolana izy tany zany hoe lasa zany tapabolana tsy niverina intsony dia ohatran'izay ilay izy fa raha hitanao zay ty vidéo ty zoky dia zay zavatra nisy marina zoky dia sady mametraka fisaorana ihany ho anareo izay efa nanampy anah rehetrarehetra teo aloha tonton Big, zoky Fonjy, monsieur René Fulgence misaotra betsaka anareo fa raha tsy nareo tsy salama ohatran'izao za nareo aza manafa mbola tsy niverina nanao roro zany za mbola salama tsara ohatran'izao. Mampitouché be le gaga be koa nalaza koa tamin'ny Facebook tao hoe nisy olona nagnampy anao tsy haiko hoe hagnano resaka reboisement Rebobinage. tsy haiko tsy haiko tsara le izy dia ahoana fagnazavanao nahakanao marina ve le olo sa buzz fotsiny? Ya, le olona tamin'izay zany izy fotoana teo atao madinika nihira dia rehefa avy nihira iny za dia niantso anahy izy mba hiaraka sary kely lesy fetra ozy teny fa za mba mpankafy an'lahy ok ho afa tsy manino fa aza publiena anaty Facebook ao am'izao gaga zany ampitson'iny nisy niteny fa ngahy ianao tsy manao rebobinage ahoana naseho an'ireo anahy izy za ohatsy niresaka mombamomba an'izany tamin'io zoky io fa io zoky io mandainga dia za nefa nomen'olona tsiny be non zany isaky ny misy manampy dia mirate foana ohatran'izay dia za moa fa nanantina manam-pahefana ihany amin'ilay resaka ohatran'ny nataon'ny zoky teo iny hoe ampiko izy ianao rebobinage ampianariko rebobinage dia ny ampisiny io ianao mandefa hoe nomeko fotoana fetra tamin'ny valo jusqu'à zao mbola tsy tonga dia tsy marina zany zareo tena tsy marina Lenga zany izy iny. Visoko monsieur Falnirina ny anarany zay nalefa nanaty Facebook ao mbola nantina anao eny zay miaraka amin'ny olona fa mbola miandry fotoana kely fa tsy tokony ataonao ohatran'ireny tsisy rasy nataoko anao nefa dia aratsianao ohatran'ireny mety mamotika anahy iny zavatra nataonao iny fa misaotra. Zay zany le izy nambarany teo hoe olona juste hagnano buzz foagna ny dia efa nandray fepetra zany izy mahakasika le raha tohin'izy igny zany. Anao amin'izao zany efa tsy mitouché mihitsy zany anao amin'izao. Ya, zany tsy mikitika intsony amin'izao fa voka. Dia ino zany fitadiavam-bolanao amin'izao? Fitadiavako vola amin'izao moa zany tsy maintsy lasa miverina mihira eny an-dalana ihany za moa zany tsy hitako hoe ina tokony hamianatra anahy mihirahira eny. Misy olona mahita anahy dia io fetra manaratsiratsy fa tsy maninona henoko fotsiny ilay izy fa za moa tsy namorose anao za tsy maintsy homenao vola fa zay mafoy zay tsy mafoy zay azoko dia isaorako amin'ny ao ambony isaorako an'Janahary foana mbola mahazo ny anjara sahaza foana isan'andro. Izy ity zany malaza ataon'olo matetika antsefatsefana amin'ny commentaire amin'ny misy sary mahakasika anao na vidéo mahakasika anao hoe marina avy eo hoe magnano alalaboty zany hono ianao. Zany resaka ohatran'izany zany zavatra efa taloha ny ainana taloha tamin'izaho mbola tsy niaraka tamin'ny Big MG ary zany tamin'ireny mbola tena accro be tamin'ilay fa ilay olona moa zany zavatra hitany tamin'izany hitsaraina anao jusqu'à hatramin'izao. Mitady fagnampiana mariny anao sa juste hoe zareo te haka anao fotsiny? Ia, zareo aloha nandefa publication mitady anahy dia nanantona anazy aho. Ewa, za moa zany mitady fanampiana ihany aloha satria za olona sahirana dia hivoatra dia mba hanana fiainana milamina. En plus mba tiako hoe mba hoenin'izao rehetra zao tontolo zao zany ny mozika ataoko fa tsy hoe eny amin'ny lalana fotsiny dia zay ilay tena ilako fanampiana. Amin'ilay zavatra marobe nandalo aby ireny efa maloto ihany zany image anao ao dia ahoana zany andresenao lahatra amin'ilay olo? Ny voalohany indrindra aloha raha hiteny za hoe efa endry mety tsy hatoky anao fa ny hoavy mamaritra ny zavatra rehetrarehetra. Raha ohatra zany misy olona zany agny hoe tsara sitrapon'izay na olona le efa nagnano taminao teo taloha teo zany miverina zany hakanao zany hagnampy anao indray dia ahoana zany
ataonao amin'izay? Raha misy olona zany mbola vonona handray anahy dia raha mba mety dia manatona moramora anahy ianareo dia aza maka sary, aza mitady buzz akory raha tena olona vonona hanampy anahy nareo, hoe publier au Facebook ery zany ndeha hanampy amin'ny fetra indray. Fa mifampiresaka moramora tsika dia ataontsika ny contrat, mamoaka hira dia mitady vola dia mifanohana. Zay ny azoko tenenina amin'ilay olona mbola vonona. Dia mba inona zany conseil-ny fetra amin'ny zaza manana talenta sy amin'ny jeune mahakasika ity? Ewa, torohevitrako ho an'ny tanora mana-talenta, aza fenina ilay talenta ry zareo fa trandraho foana fa any andro any fotoana tsy maintsy misy ahita foana ilay talentanao. Nanoentinao teny amin'ny lalana io, nanoentinao tany am-piangonana io, noentinao zany izy fa tsy ho aletika ao fa ho ampiasainao foana dia tsy maintsy misy ahita foana io. Zay ny torohevitrako amin'ilay olo mana-talenta, torohevitrako amin'ny tanora mbola tafalatsaka ao anatin'ilay zava-mahadomelina. Izaho alàna tsikelikely ry zareo fa mafy be ny iainana tao anatin'io zavatra io. Nahita zavatra tsy tokony ho hita za tao anatin'io zava-mahadomelina iray io, tsy indriko manokana ny satria tena mampijaly. Ka raha azo atao miala, ilay izy moa efa haiko hoe tsy vitan'ny vava miala aminazy fa afaka hoe mba manantona olona afaka manala anao aminazy. Mety misy olona ane mitady olona any hoe mba esorina amin'io zava-mahadomelina io. Fa rehefa vonona ny saina zany dia afaka ilay izy fa na hoe tsaboana zao hitako tamin'ilay fitsaboana anahy voalohany iny. Satria ny saiko mbola tsy vonona tsara dia lasa mbola miverina indray avy eo. Fa saina ry zareo miala amin'io zavatra io. Mila vonona ny saina miaritra an'ilay jaly miala amin'ilay zavatra. Satria tena mijaly, torimaso tsisy, tsy mety mahita tory ianao. Ya, vatanao marary mangoritsiritsina daholo iny. Zany. Ahoana moa zany atao hita hifetra raha ohatra ka misy olona vonona andrianao marina? Amin'izao moa zany mbola mihirahira amin'ny lalana eny. Misy fotoana za Andravoahangy, maraindraina iny za Andravoahangy 67 ampifaritra amin'ny Havana, ampivarovarotra kiraro io. Eny nahitako. Ya, dia Mahamasina, Ambodisotry, io fotoana mety reo Fa toerana tsisy mety contact zany fetra zahoana ny fetra. fetra zao mbola tsisy contact, mbola vao miezaka kely. Rehefa mahazo contact za mandefa publication anaty Facebook ao ihany hoe fa ty mety hifandraisana aminahy. Isaky ny tsena za ohatra hoe tsena sabotsy dia hita ao amin'ny hita Ambodinisotry zany ianao. Rehefa mercredi zany hita any Andravoahangy, alakamisy Mahamasina, ohatrohatran'izany. Ewa, Analakely Zoma, Analakely mandeha eny foana anaty lastainy. Dia za zany place-placenao coin-coinao sa hita eny? Hitanao eny amin'ny tsena rehetrarehetra eny. Fa za tsy biscuit akory. Diniko farany mirary soa antsika rehetrarehetra mpanaraka ny pazy AFVO dia mametraka fisaorana feno, fisaorana mitafotafo ho an'ireo olona rehetra izay efa nanampy ahy. Ny zavatra ny vola laninareo taminahy, engany hoe oneran-janahary, avo hariva iny tsy manam-pataperany fa raha hifetra mety tsy havita hanolotra an'ireny. Ho an'izay olona mbola mieritreritra handray anahy, efa voalazako teo ohatran'izay ilay izy. Ho ambinin'Andriamanitra ianareo rehetrarehetra dia mametraka ny veloma mandram-pioana, mandram-pitafa indray ny tenako. Niaraka ny tandreny raha nikoragniny fetra teo tsika jiaby, hitantsika izy efa nilaza fa niôva, efa tsy agnatin'ilay resaka zava-mahadomelina izy ary nagnano fiforona koa tamin'olo izay nagnampy anazy teo aloha sady fanazavainy tao mahakasika raha jiaby ary efa nisaotra iroaka. Misaotra antsika jiaby zany nagnaraka fandaharana anay teto, niaritra nihaino resadresaka nataonay miaraka amin'ny Ranada Fetra izay nareo vonona mbola indray sady mana-talenta raha ohatra mbola misy afaka magnampy zany dia mba
manosika talentany zay anagnany io zany fa efa tsy hagnadoso fanantenanantsika zany izy zegny le volagniny teo dia mankasitraka anareo nagnaraka fandarana ny eto amin'ny vidéo velogna maritao napusiko hoe karaha ty sy nataoko tsy napusiko hoe akaty ianao naparary taoko